Miarabantsika tsirairay avy indray tsy tia talata maraina fefatra amby roapolo ny volana septambra ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola hanome ny tombonandro indray ahafahantsika mandray ny famindrampony hatrany alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavakantsika. Anay tsara indezan-danitro atolotra ianao ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay satria mbola nomena tombotsoa lehibe indray ny fandraisana ny teninao. Tompo amboary mandrakariva izahay mba ho taratry ny fiainana tokoa ny fampisehoana ny fahazavana avy aminao. Ary aokany tsirairay avy aminay mba azo hery ao anatin'izany. Fa mitenena rehefa vonin-kaino anao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe aty farany. Nalaina amin'ny Apokalipsy 4:5 manao hoe indro avy toy ny mpangalatra aho. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny fandao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Amen. Ady mahatsiravina no manoloana antsika. Efa manatombotra ny adiny andro lehibe ny Jehovah tsy toa marina isika ary efa havototra izao izay nofehezina hatramin'izay. Efa namelatra ny elany ny anjelin'ny famindrampo. Miomana ny hidina avy eo amin'ny seza fiandrianana volamena ka melan'izao tontolo izao fehezin'ny Satana. Ilay mpanjaka izay nofidian'izy ireo, ilay mpamono olona sy mpanimba hatrany am-piandohana. Fikomiana izay feno fangidiana no ataon'ireo fanapahana sy hery eto amin'ny tany eo anatrehan'ilay Andriamanitra ny lanitra. Feno fankalana amin'ireo rehetra manompo azy izy ireo ary tsy ho ela intsony no hiadiny amin'ilay ady lehibe farany eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Ny tany no tany-piadiana, ho sehatra isehoan'ny ady farany sy ny fandresena farany. Eto ihany koa no hanafoanana mandrakizay ny fikomiana. Tonga teto amin'ity tany ity ny tafin'ny maha-olona i Kristy mba hahafahany mijoro kapiten'ny famonjenantsika mba tsy handresen'ny herin'ny Satana antsika. Ary rehefa toy ny nandresy ny fahamarinana ny fahavalo dia niasa tamin'ny famindram-po sy tamin-ker'Andriamanitra mba hanoherana an'ireo fikasan'ny Satana. Tapa-kevitra ny hamafa ny endrik'Andriamanitra tsy eo amin'ny olona intsony manko Satana ka mikely aina fatratra izy mba hanakonana an'Andriamanitra mba tsy ho hitantsika. Tsy ataony miharihary izany fa tsokosoko ka fangarony izay avy amin'Andriamanitra sy avy amin'olombelona, ny sandoka sy ny tena izy mba hitondra fahaverezan-kevitra sy fahakiviana. Amin'ny-kery tahaka an'izany koa anefa no hanehoana ny famindrampon'ny lanitra mba hanoherana ny asa feno faratsiam-panahy sy hamera-pirahana an'ireo fikasana miafin'ilay fahavalo. Tokony handray fanambarana feno izay feno fahasahiana sy tsy misy tahotra amin'ny voakan'Andriamanitra. Fanambarana izay miseho an'ireo maneho an'ireo fikasan'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'ny fijoroan'ny penina sy ny feon'ny vavolombelona. Izao ny tsarovy amin'ity anio ity zava-misy ainana tokoa ny fampianarana tena izy. Tsy tahaka ny zavona izay mielona izany aoka mirapiratra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahazavana. Miantso ny vahoakany tokoa manko Andriamanitra hanantona azy ary aoka tsy hisy na iza hanakana ny firaisana amin'ny olona fa hoy izy manao hoe mandondona ao am-baravaran'ny fo tokoa Kristy ny fanontaniana mipetraka dia hoe avelanao hiditra ve izy. Iriko mba haka ny fanapahan-kevitra tsara indrindra hatrany isika ka izy mihitsy no olohan'ny fanapahan-kevitritsika isan'andro. Amen. Iranay tsara indrindra mbola misaotra anao ray hony amin'izany fitiavanao izany. Misaotra ihany koa mampiseho anay fa ao anatin'ny ady izahay ary aoka tsy ho variana na ho latsaka anatin'ny torimaso lalina. Aoka koa tsapa mandrakariva ny fiarovanao izahay satria efa olonao ary ninona fanapahan-kevitra ho raisinay reo. Ataovy mandrakariva izany mba hiseho taratra fa avy aminao izahay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Izay miaro ny farasiaina
a